andro firaviravony andro firaviravony mety gaga angambo ianao hoe iny zany antsontsony zoky zany andro firaviravony andro firaviravony ao anaty baiboly misy an'izany hoe andro firaviravony zany fa iny zany andro firaviravony zany ao amin'ny exodosy toko 12 andiny 14 de manambara ny tenin'Andriamanitra manao hoe tsaronareo ange zany andro firaviravony zany fa zany andro zany hatramin'ny zanakareo taranakareo faramandiby iza na iza de mila manao an'io fety io nareo. De raha hitanareo atao anaty baiboly de Jesosy Kristy nahamonjy an'izany andro firaviravona zany nakany amin'ny tempoly izy antsoina hoe Jerosalema mba anatrika an'le andro firaviravony satria amin'ny zanak'Israely izay firenena amin'ny fidian'Andriamanitra de tenenin'Andriamanitra hoe mila manao fety nareo atserovanareo ny andro firaviravony zany fa nanombokovina zany andro firaviravony zany. Ny baiboly de mampianatra fa tamin'ny fotoana ny elan'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta rehefa nampijalian'ny Egyptianina zareo tao amin'ny tany Egypta na andritra ny 300 taona nitazomin'ny Egyptianina tao zareo tsy navelany zareo mivoaka tao fa nataony zareo amin'ilay antsoina hoe andevo de nasainy asa de nasainy nanao zavatra mafy be dehibe fa tena sahirana zareo de nitomany tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely hoe vonjeo zay de tonga Andriamanitra naniraka an'ilay lehilahy anankiray antsoina hoe Mosesy nifidy Mosesy izy anafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. De tamin'ny fotoana nialany zareo tao iny le antsoina hoe andro firaviravony satria niala tao amin'le tany tena nampijaly an'zareo andeho any amin'ny tany mahafinaritra. De ahoana ary nataontsika amin'izao hoe inona amin'izay zany andro firaviravony zany andro firaviravony zany de andro Paska na Pâques efa akaikely zao le fotoana zay de manao herinandro masiny tsika tena mahatsiaro an'izany fotoana zany fa inona ary ny tena ataontsika amin'io io fotoana io de fotoana tena tian'Andriamanitra mba ialantsika amin'ny fahotana ialantsika amin'ny zavatra ratsy tsy hoe vao maika anaovantsika fahotana fa io fotoana io fotoana ialana amin'ny fahotana de tadidio zany andro firaviravony de andro Paska andro ialana amin'ny fahotana de mino fa azonao zao ny atao hoe andro firaviravony de tena falitsika rehetrarehetra satria miala amintsika amin'ny fahotana miala ao anatintsika amin'ny fahotana de tadidio azadino ny andro firaviravony zay teneny ny tenin'Andriamanitra hoe mila manao an'io fety io foantsika de mino fa voarainao ny leson'androany mbola misy toyany fa manaraka indray tahiny Jesosy daholo.